Fanantanteraka fiaonana andatabatra boribory kosa androany ny fikambanana sy antoko mivondrona ho mpanohitra ny mpanohitra miaraka amin'ny ramatoa Lalatiana Ravololomanana izay namolavola Satasy Velirano iraisan'ireo mpanohitra ka dia androany no nanolotra izany izy ireo ary nitondra antsika ihany koa fanatsarana. Manohitra ny tsy maty manota ary mitaky ny tokony anohizana ny asa mivomera amin'ny sahanan'ny fanajajiana ao anatin'izany Raharaha Andramena ny vondrom-panohitra miaraka amin'ny ramatoa Lalatiana Ravololomanana. Ankoatr'izay dia fanamby apetraka izy ireo ihany koa ao anatin'ny Velirano fifaneken'ny mpanohitra ny ametrahana mazava ny toeran'ny mpanao politika mpanohitra na ny pomban'ny fitondrana. Tena lehibe indrindra ao anatin'ity Velirano mpanohitra ity dia ny fanekenay mpanohitra, fifanekena izay nataonay fa voalohany ilaina tanteraka ny fanovana ny fomba fanao politika eto Madagasikara. Ilaina ny manova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ny dingana voalohany amin'izany le tokony mba hazava malagasy amin'izay zahay mpanao politika reto mpanohitra ve zay sapomba ny fitondrana zay le ataonay hoe tokony isy vondrika roa miavaka tsara reto na ianao mpanohitra dia mazava fa manohitra na ianao mpitondra na pomba ny fitondrana dia tokony hazava malagasy sarotra vakiny malagasy mihitsy ny fihetsika mpanao politika amin'izao fotoana izao. Androany mpanohitra rapitso mpanohana tsy fantatra tsony ka tokony hazava zany anisan'ny voalohany amin'ny fanovana ny fomba fanaovana politika zay le ataonay amin'ny mialatsiny amin'ny teny français hoe bipolarisation de la vie politique. Anisan'ny ratra ngeza be zany ao anatin'ny fanovana zay zany anisan'ny fanarahanay fanekena voalohany. Fanekenay faharoa dia ity izahay mpanohitra dia mametraka mazava tsara fa tsy anaiky intsony anohitra amin'ny herinay rehetra ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Io zany zay mangataka ny sy mitaky ny famerenana an-tsehatra sy fanamafisana orona ny commission d'enquête rehetra mahakasika ny fanondranana antsokosoko ny fanaovana tantely afa-drakotra ny aream-pirenena na inona io na inona. Zany fandavana sy tsy fanekenana tsy mataona zany dia anisan'ny fanarahanay ihany koa. Zahay mpanohitra koa dia mifanaiky ary ity dia tena lehibe mihitsy fahitana ny teny menay ary anaja ny sonizy ataonay ary tsy andiso fanantenana intsony ny malagasy. Ny antoko politika, fikambanana, olon-tsotra izay te hitondra anjara biriky amin'ny fanatevenana ny satan'ny mpanohitra dia nandray anjara tamin'ity fihaonan'ny mpanohitra teto Mongote andrefanambozanar ity. Nisy ny fanitsiana nentina ary ny fahaenina amin'ny volana septambra 2024 vao atolotra ny fomba ny ofisialy ny Velirano mpanohitra. Avy eo dia aparitaka amin'izay any amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy ho fantatry ny malagasy ny foto-kevitra hijoroan'ny fanoherana. Ary any amin'ny faran'ny volana septambra no anatotosana ny vovonana nasionaly mpanohitra ary ametraka ny rafitra fanoherana araka ny fanazavana nentin-dramatoa Lalatiana Ravololomanana.